ASEM. Akasitrahana hatrany ianao tompom-vavy sy tompokilahy ny safidy ny fahitalavitra matevy amin'ity alahady hariva ity atony mazatra ao anatin'ny fandarana mahery indray isika fandarana mahery izay nomezana anao ireo vaovao misongadina eo amin'ny setry ny fanatanjahantena eto an-tanindrazana izany na any ampita indrindra fa tamin'ity faran'ny herinandro ibansehitra atao anatin'ity fandarana ity ny taranja iraisana raha vitsivitsy kosa ny taranja n'olotokana hoentsika manomboka amin'ny fandarana ary dia ny eo amin'ny setry ny baolina kitra satria dia niditra tamin'ny dingan'ny fahaenina ambin'ny folon-dalana tamin'ity faran'ny herinandro ity ny fiadiana Amboaran'i Madagasikara taranja baolina kitra na ny Telma Coupe de Madagascar saika ireo ekipa voasokajy goavana eo amin'ny fifaninana baolina kitra nasionaly izany avokoa no tafavoaka ka ho tafita amin'ny dingan'ny ampavalon-dalana amin'izany Telma Coupe de Madagascar izany. Lalao telo tamin'ireo enina ambin'ny folo amin'ny dingan'ny ampaenina ambin'ny folon-dalana fiadinan'ny Amboaran'i Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar no natao teto Analamanga tamin'ity faran'ny herinandro ity. Isantatra izany tetsy amin'ny kianja Mahamasina dia nazo ny tapakila andehanany any amin'ny ampavalon-dalana ny ekipan'ny LGK plus Analamanga rehefa nandesy tamin'ny araina ohatra ny ekipan'ny Mi20 FC avy eto Analamanga ihany. Baolina tokana tafiditra ibela teo amin'ny minitra faraika amin'ny valopolo. Narak'izay dia resin'ny fosa junior Baolina FC tamin'ny saharoana ohatra ny ekipan'ny FC Viva Analamanga. Isantatra sy radony napiditra ireo baolina roa ho an'ny fosa ireo teo amin'ny minitra fahatelo amby enimpolo sy faraika amin'ny fitopolo. Ary farany tany Karion dia nomotsany tana formation Analamanga tamin'isa enina noray ny ekipan'ny FC Avaradrova aloatra mangoro. Ankoatr'izay tany Majanga dia taorian'ny fanalavam-potoana vao nivoaka ho mpandesy tamin'isa araina ohatra nanoloana ny ekipan'ny Enakiboeny ny ekipan'ny Iskafota Analamanga. I Ronaldoni napiditra ny baolina io teo amin'ny minitra fahavalo amby sivifolo. Manarak'izay dia lavon'ny ekipan'ny Kosfa Analamanga telo noray ihany koa ny tompo-tanàna Rasin'ny Liboeny. Baolina roa tafiditra Ivombola Jano ny ampy baolina ray tafiditra Romarika kapiten'ny ekipan'ny miaramila noho ny batan'ny Kosfa ny fandresena tamin'ity fiaonana ity.